Namoaka tatitra makasika ilay rivodoza diluy farany teo nandalo teto amin'ny nosy ny avy ao anivon'ny BNGRC fantatra moa fa telo namony ainy rony tsy hitapopoka ary anjatony maro ny trabona vokatra izay. Vokatra ilay rivodoza diluy teto amintsika izay tany amin'ny lakan-drano Mozambika dia fantatra fa olona telo no namony ainy, roa tsy hita, arika amin'ny 700 trabona, sekolo roa ary toera-patsakana 5 no simba. Ho an'ny mahajanga voalohany dia efa niverina tany an-trano fonena ireo trabona misa 7 efa nahitana fiainany ihany koa ny rano tany amin'ny fokotanin'ny Tsararano ambony, Tsararano ambany, Tsararano nosikely, Fiofio ary Ambalavola. Ho an'ny faritra tsy mandrefana ny Toliarakosi indray dia arika amin'ny 700 ny trabona no sady tsy mana-trano ialofana ka voatery napetraka tany amin'ny Borabokotany sy any amin'ny Gymnase Mahavatsy. Atahorana koa arak'izany ny valana aretina amin'ny faritra sasany vokatry ny fiakaran'ny rano. Fa raha ho an'eto Antananarivo kosa indray dia nambarana avy ao amin'ny apipa fa tsy mbola atahorana ny fiakaran'ny rano hatreto.